Izaho katolika vita batemy ka raha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagnin'ny monseigneur teo igny? Ino koa mahidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao izy ke zegny atsika kristiany koa mba tompona ndraiky sy managna didy amin'ny raharaha politika e. Za koa ny tegna marigna efa empaka ndraiky politika ty. Aloha idagnontaniantsika tsara izy ray aman-drentsika nivolagna izy teo fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny. Ny kristianina laïque sy ny politika, ny kristianina laïque sy ny politika. Fandaharagna raha anao eto amin'ny radio Fagniry miaraka amin'ny son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 8:30 aligny na 20h15 tompona ndraikitry sy mpanatontosa frère Yase Florio. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka sy tapaka ity onjam-peo mamontsika ty dia ny radio Fagniry 105.4 FM amin'izao fotoagna zao ty. Midriky amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandaharagna kristianiny laïka sy ny politika atsika zo ka antenaigny fa ao atsika jiaby mitongila antsofigny agnaraka sy tandregny ity resadresaka politika iarahagna amin'ny ray aman-drentsika de monseigneur Marc Benjamin Ramarson amin'izao takariva izao. Kefaly magnano mbalatsara anao monseigneur tonga soa eto amin'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Raha tamin'ny farina atsika ny koragna ny mahazava-dehibe ny politika eo an'ny eglizy dia aiza ho aiza ny fampianaran'ny eglizy momba ty politika ty monseigneur. Zay koa moa ny ela dia asaigna antsika jiaby tsy saraka amin'ny radio Fagniry. Manao mbola tsara asika jiaby, asika olo raiky jiaby afaka mitandre an'izao fandaharana manokana mikasika ny anjara toeran'ny sika vita batemy tsiraikiraiky ny anjara toeran'ny eglizy eo anivon'izay sehatra politika izay araky ny nazava isika fa tamin'ny farany zava-dehibe ho an'ny eglizy tokoa ny politika ary ny papapi fa raika amin'ny folo aza dia namaritra misy fa fanehoam-pitiavana tena lehibe indrindra ny fanaovana politika araky ny hevitra hoe mikasaka ny soimbonana satria tsy maintsy mahafoy ianao tsy maintsy zary-panompo ka fanehoam-pitiavana lehibe ny fanaovana politika ary ny papa Nday Jean-Paul faharoa dia namaritra fa sy afaka mandositra ny kristianina rehetra fa sy maintsy manatanteraka an'izay fanirahana mission eo anivon'ny politika zay dia nolazay sika ary inona no mahatonga an'izay dia ny voalohany ary ny am'sehevisika fa vocation ho an'ny kristianina laïka ny fanaovana politika ka izao no afatra napetraky ny eglizy raha namaritra an'izay marina fa ny vita batemy rehetra ho izy dia asaina andray anjara amin'ny fitantanana ny tany amamonina ny kristianina laïka nefa araky ny fampianaran'ny konsily dia manana fomba manokana sy miavaka eo am-panatanterana izany izay sy inona fa ny mahaendrika Andriamanitra azy eo anivon'izao tontolo izao izay sy maintsy ananany eo anivon'izao tontolo izao tokoa no iantson'Andriamanitra ivelomany ny maha kristianina azy eo anivon'izao tontolo izao izy ny mirosaka araka ny toe-piainany na manambady izy na tsy manambady na mampiasa na piasa na sy anasa fa sy maintsy mivelona an'izay vocation zay ary dia izay ny laivavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra fandrindra araky ny namaritasika azy hoe ny apôstôly laïka ka izay indrindra no sy maintsy fantatra sika fa ny firosoana amin'ny politika dia fizakana an'izao tontolo izao zany hoe sy manjakazaka fa mitady zay ahasoa ary zay ny dikany hoe fahefana zay katsaina eo izay manko ny manahirana amin'ny sika amin'ny teny malagasy satria ny autorité sy pouvoir dia samy adikasika amin'ny teny hoe fahefana kanefa sy mitovy misy ny dikany hoe autorité sy pouvoir ny pouvoir dia ilay
ery angovo oentina manjakazaka ary matetika noho izay manjakazaka zay dia fanapotena famoretana ny dikan'izay pouvoir izay ary n'autorité ary io pouvoir io zany dia mety ho legal io araky ny lalàna dia marina tokoa izay ary zay matetika hitasika fa matetika sy legitima zany hoe sy araky ny mahaolona fa ny autorité kosa de sady ao ny mahaolona ary ao lay hery fa nohon izy mizery ny mahaolona iny zany norme iny fenitra dia sy mitondra any amin'izay famoretana izay fa mikasaka kosa ny fivelaran'ny mahaolona ka io indrindra no sy mainsy ho aisika ny dikany hoe fizakana an'izao tontolo zao zany de lay fahefana autorité zay mazava ho azy araky ny lazaisika teo makany amin'ny pouvoir fa ny pouvoir matetika sy makany amin'ny autorité hitasika zany ary zay mahatonga an'ireny famoretana maro isan-karazany reny satria sy legitima io le natonga an'ny vahoaka rehefa nanao fampianarana izy soa tena toteny amin'ny olona izy ary olona manam-pahefana ka nanaitra ny olona ny autorité zany dia fahefana toteny ary ny pouvoir ny fahefana mamoritra ka izay indrindra sy mainsy aisika ny manavaka ny hoe isika zany ny vocation sika ary zay no antony anaovasika politika dia sy mainsy iraina anjaka eo amin'izao tontolo zao araky ny naharian'Andriamanitra sika fa sy fizakazakana famoretana nefa fa fizakazakana ahitana fivelarana eo amin'ny mpiarabelona ka inona ny dikan'izay ho ansika ary ho fakafaka isika ihany koa amin'ny manaraka ary ho zeresika lalindalina koa inona no mahatonga an'izay hoe lay fahefana kasaina eo amin'ny politika zany de fizakana an'izao tontolo zao avy aiza ny loharanon'izay ary aiza ny fototra an'izay voalohany zany dia noharian'Andriamanitra mitovy endrika amin'isika ka nasoiny hiara-monina hiaraka hiasa hiaraka hivavaka io zany mifototra n'izay hoe fizakana ara-politika ka fikasana ny soembonana no arian'Andriamanitra hitovy endrika amin'isika ka noho izany irainy ansoiny hiara-monina hiara hiasa hiara hivavaka ka tsy maintsy ao anatin'izay no izeresika ny tontolo iainana izeresika ny tontolo mpiainana ary tsy mainsy ao anatin'izay no izeresika ny tontolo mpinoana ireo tontolo telo ireo no ahitana ny tena fivelarana amin'ny mahaolona manontolo sy ny olona rehetra ka izay nefa no tanjon'ny fanaovana politika ary de ao zany no andrafetana an'ireo vina maro isan-karazany le projet politique projet de société zany tsy mainsy mifototra amin'izay hoe ahoana no atratrararana an'izay tanjona izay ireo no ho alalintsika bebe koa amin'ny manaraka ka ahitasika hoe ahoana ary no ahafahantsika anana masivana discernement mikasika an'ireo projet de société atolotra n'ireo mpanao politika fandrindra amin'izao famelabelarana propagande zao satria mitady sedra izy mitady fahefana fa nefa ilay fahefana pouvoir azahoany ny izay tanjona ho tratrariny dia ny azahoany voninahitra zay le lazaisika hoe politika ny César ka eo indrindra no afahasika ary mizery misara ireo vina atolotra ny asika ary afahasika ihany koa zany mirosaka amin'ny mahavita batemy antsika ka izay aloha no masaka azo atolotra amin'izao fandaharana izao toizasika ireo fandalinanareo amin'ny manaraka ary dia hoezahsika ihany koa mamaly ireo fanontaniana maro zay tonga eto am-pelatanana araky ny nambaran'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny radiofaniry zay ankasitrahantsika mampifandray asika ka nisodran'Andriamanitra ny irotsaka amintsika menakavy ary
ivavaka mandrakariva isika ho an'ity tanindrazasika ty ary miaraka amin'ny Masiny Maria isika no manatanteraka an'izay Masiny Maria izay mpiaro ny tanindrazasika ka engany hiada-pinaritra tokoa isika ary afahasika trany mandinika sy mamakafaka an'izao lohevitra izao ka mametraka ny veloma mandra-pioana amintsika ary manao ny samytsara asika rehetrarehetra velome. Izay koa no masaka azona roso antsika mianakavy amin'izao takariva izao ka manolotro fisaorana sy fankatalemagna ho antsika jiaby naharitry ny tandregny hatramin'ny farany. Mankasitraka anao koa Monseigneur Remalala nagneky ny vahiny sy nitondra fampianarana maventy teto amin'ny plateau Radio Fagniry tamin'izao aligna izao. Merci Monseigneur. Ny fandaharana no mifaragna eto fa ny fagnaranao antonjam-piama aminao ty dia mbola mitohatra anatrany fa ny tena kosa mametraka veloma samy tsara amintsika mianakavy amin'ny magnaraka indray ny fotoagnantsika. Ke ho anao manana fagnontaniana na fagnamariana agny aza misalasala mandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS amin'ity numéro ty 032 72 970 68 032 72 970 68 na magnandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny page Facebook ny Radio Fagniry ekara Radio Fagniry. Misaotra antsika jiaby ary miraro soa ho antsika rehetra. Izaho katolika vita batemy ka raha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagniny Monseigneur teo igny? Ino koa maidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao izy ke zegny. Atsika kristiany koa mba tompona ndraiky sy managna didy amin'ny raha politika. Za koa ny tegna marigna efa empaka ndraiky politika ty. Allo idagnontany antsika tsara izy ray mandrentsika ny volagna izy tio fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny. Ny kristianina laika sy ny politika. Ny kristianina laika sy ny politika. Fandaharagna raha nao eto amin'ny Radio Fagniry miaraka amin'ny son excellence Monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 7 sy fahefany aligny na 20h15 tompony andraikitry sy mpanatontosa frère Yashe Florio. Paswabanau yanau anume hainau anai karafa kwizana Yerusaye baharetana Yerusaye bahasaiana Yerusaye bartentena Yerusaye ityavambavake Janau utuki akina nau izai Karahai vavaka Yerusaye Angali tundona Yerusaye Ikatuka Yerusaye Anumpo Yerusaye Anai antanana Maminai Zani tukunu weglisi ulu teluna Zani eglisi tauna de manta Sia chika
kanefa fany fahasoavan'andriamanitra miaraka amitsika